Ny fizarazarana ny fahavalon'ny fikambanana mampiray izay nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroany sy nambaran'ny filohan'izany fikambanana izany moa ary isan'ny navotrany ihany koa ny voka-dratsy ateraka izay fizarazarana izay. Ijoro ary ady amin'ny fizarazarana io no antom-pisian'ny fikambanana mampiray izay nampafantarana tamin'ny pompo ofisialy ho tolakandro tetsy Ampefiloha. Fototry ny tsy fahombiazan'ny firenena tokoa ny fambolenan'ny kolontsaina fizarazarana izay efa notezaina ny vahoaka malagasy hatry ny ela ho ity fikambanana ity. Hatrany amin'ny fitondrana tany amin'ny fanjanahantany ny taon'ny fitondrana teo aloha rehetrarehetra izay mifandimby teo dia nizarina foana hoe mizara aloha na fivavahana na katolika na protestant na fotsy na mainty na tanindrina na tanivo na tavaratra na tatsimo tsy maintsy na pombany rano na pombany rano. Rehefa tsy pombany tia dia tsy maintsy ho pombany ry zay ny eritreritry ny olona. Rehefa tsy tanindrana dia tsy maintsy tanivo zay. Dia izay fizarazarana zay no entina hanapotriana, no entina isakanana le fampandrosoana teto Madagasikara ary izay foana no fomba hoentin'ny olona hanapotehana ny toe-karena efa mandroso na ny fampandrosoana tiana atao eto Madagasikara. Napetraka ny fikambanana mampiray ho laharam-pahamehana araka izany ny fitezanan'ny malagasy hanana kolontsaina miady amin'ny fanikiliana ho tia firaisan-kina araka ny filozofia sy ny soatoavina malagasy. Isan'ny sehatra ifandrombonan'ireo mpikambana miisa 2 manerana ny faritra 20 ny fahasalamana, ny asa sosialy ary ny politika izay tsy azo iodivirana ihany koa.